fotoana androany fa miankina amin'ilay nanasantsika tsirairay avy. Amen. Na zana ianao dia samy nasaintsika androany. Amen. Ary eto dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny foko iray manontolo ny amin'ny tombontsoa pasoavana afahako manompo olona sarobidy. Amen. Indraindray izay mpanompon'Andriamanitra dia ohatran'ny hoe masika. Mampasika anay tsy hoe masika mila vanina fa noho ny sarobidinao no mampasika anay. Amen. Ny olona anankiray manan-javatra tsara dia sarotiny amin'ny zavatra tsara ananana izy. Zaty zany, izy nefa nanan-javatra tsara. Ny afasitera tena mbola tsisy mihitsy hatramin'izay. Tsy maninona. Fa afaka manontany an'ireny olona manan-javatra tsara ireny ianao hoe misy zavatra heverin'ny olona fa tena tsara eo amin'ny fiainany. Mety tomobily zany. Mety mivadiny zany. Zaty zany. Io tena aza kitikitihana mihitsy io ny ana. Zaty zany. Ary io raha vao io tena io zavatra tsara io araha-maso akaiky io. Tena araha-maso akaiky io. Fa raha ohatra misy zavatra lazainao fa tsara nefa tsy arahanao maso akaiky dia tsy tsara izy zany. Amen. Dia mila fantatritsika zany hoe za mila manara-maso akaiky ny fiainako zany. Amen. Za tena mila sérieux tsara amin'ny fiainako. Za tsy sérieux amin'ny fiainan'ny olon-kafa aloha. Fa za mihitsy aloha sérieux amin'ny fiainako aloha. Raha tsy sérieux amin'ny fiainako dia sarotra be ny ahatonga ho sérieux amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Amen. Indraindray Andriamanitra miteny zavatra amintsika dia tsy takatra ny saintsika ilay izy. Satria maninona? Satria Andriamanitra mahalala ny zavatra tsara lavitra ho antsika mihoatra noho izay eritreretintsika. Amen. Indraindray ny vadinao tsy mahalala n'izay tsara lavitra anao zany izy. Amen. Indraindray ny zanakao tsy mahalala n'izany ina mba mahatsara amin'ny papa zany ho an'izay papa eto. Fa ny papa no mieritreritra hoe ahoana re mahatsara n'ity zanako ity ohatr'izany koa ny mamany. Ary matetika nefa ny ao an-trano dada sy mama tsy mitovy fomba fijery amin'ny fahatsarany zanany. Dada ohatrany somary misy angle tiany hatsara ny zanany fa mama koa manana ny angle tiany hatsara ny zanany. Mahasamy hafa an'izay dia ny sentiment ao anatin'ilay lahy sy ny vehivavy. Ho an'izay ray aman-dreny mahay an'izany. Hitako ao an-tranonay zany. Za somary entitrentitra fa mivadiko somary efa hain'ilay lahy matoa no manipule ny fonony zany, ny fonony mamany. Dia izay mahatsara mpivady mifanarina foana. Amen. Za eto tsy mampianatra sekoly tokantrano fa misitona ny masonao amina zavatra mampahasarobidy ianao. Amen. Dia ohatr'izany tsika tsirairay avy amin'ny fiainantsika hoe indraindray mieritreritra hoe ty zavatra ty mahatsara anahy. Kanefa ilay izy tsy mahatsara anao. Ianao mieritreritra hoe mety io, mandeha io, fa raha ataony raha projet tena à long terme ilay fomba fijery dia ao alohaloha ianao tsy maintsy reraka ianao ny fiafaranana. Amen. Zany ny ilana ray aman-dreny ara-panahy zany. Amen. École de ministère tsika androany. Fa ho hitanao hoe atraizaka ny fiatombohan'ny ministerako sy ny fiafaranan'ilay ministère rehefa avy eo. Satria mila faritatsika mazava dia ny eo mpanomboana hoe andeha ho aiza zaty. Ny olona rehetrarehetra rehefa manao projet dia manana jeritody, manana tanjona izy hoe andeha ho aiza izy. Ny eto ambonin'ny tany tsy afaka mamaritra izy hoe 4 taona, 10 taona, 15 taona. Fa teneno eo akaikinao ny ianao mandrakizay tsy maintsy jerenao hoe. Amen. Ato amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia manana ny prinsipa ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny fijerevana mandrakizay dia tsisy mbola nahita ny mandrakizay tsika. Fa ahoana ny afahako mamaky ny mandrakizay ako.
ahoana ny afahako miasureny mandrakizay ako. Ny fiasurenany mandrakizay ako sy ny famakiako ny mandrakizay ako dia tsy misy afa-tsy fahatongavako manatrika amin'ny fotoana ohatr'izao. Amen. Fa rehefa misaina ny mandrakizay ianao ao amin'Andriamanitra dia afaka misaina firenena ianao rehefa avy eo. Amen. Fa mahatonga antsika tsy afaka misaina firenena dia tsy afaka tsika misaina ny mandrakizay antsika. Tenenao kaikanao olona tokana dia afaka anovan'Andriamanitra firenena anankiray hoe. Amen. Raha hijery fotsiny tsika tamin'ny andron'ny Solomona mpanjaka. Décision Solomona fotsiny dia nahatonga prospérité ngeza be teo amin'ny firenena. Tsy nisy hoe ny vahoaka sy ny hevitry ny vahoaka. Maraza sa tsy maraza. Fa tena hoe décision anankiray, vavaka anankiray nataon'ny Solomona dia nitondra prospérité ngeza sy goava nahatonga ny firenena rehetra tonga tao amin'ny firenena Solomona. Ka androany aza misaina zay ny hoe ao amin'ny fanosorantsika dia ampiasaina ireo dons afaka mitondra parole de connaissance ianao ho an'ny olona eo akaikinao. Fanosorana zay. Amen. Fa ao amin'ny fanotronana ianao mijery ny problème amin'ny fiainanao hoe inona ny tena problemako. Amen. Tena mahazo toa hoe angatao amin'i Jesosy zany hoe mba atao fafinaretako hoe zany mampandroso ny fiainako zany, mba atao fafinaretako hoe zany. Amen. Ara-panahy io Zaho tsy mianatra any amin'ny université le ngeza be any Harvard tsy reny resahako eto androany. Fa eto amin'ny école de ministère tsika androany. Eto dia makasitraka any Pasteur Rodolphe zay manome tombontsoa-pahasoavana mbola afahako miazakazaka amin'ny fanompona atao anatin'ny iraka. Amen. Ndao tsy kitehaka mafy ho an'i Jesosy. Ary faharoa dia makasitraka amin'ny Pasteur Tommy Mivady ihany koa mbola manome any tombontsoa-pahasoavana afaka hijoroka eto amin'ny altara. Ndao tsy kitehaka mafy ho an'i Jesosy. Ao anatin'ny ministère dia misy ny antsoina hoe principe. Amen. Ary resaka teo Pasteur Tommy amin'ny hoe raha makany amin'ny ambassade ianao dia misy principe tsy maintsy ataonao any, tsy maintsy arahanao zany principe zany. Fa tsy afaka ianao andika an'izany zavatra anankiray zany. Rehefa ho any amin'ny ambassade ianao izy dia misy zavatra atao iny, misy zavatra homanina zany tsy zany. Fa raha taratasy anankiray, enveloppe anankiray tsy tonga anao dia manino miverina. Tsy haiko hoe roviana ianao ny afaka miverina satria tsy maintsy mbola maka rendez-vous indray aloha ianao. Amen. Dia ohatr'izay mihitsy ny fiainam-panompoana hoe misy principe tsy maintsy ianarako ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy principe tsy maintsy ekeko raha Jesosy no arahako. Misy zavatra tsy maintsy hovaiko raha ohatra ka izay zavatra tena hoe lazain'i Jesosy amiko ny tiako hitrangy eo amin'ny fiainako. Indraindray mantsy problème mbola tsy tena le lazain'i Jesosy ny tena maharesy lahatra antsika hitrangy eo amin'ny fiainantsika, fa mbola le lazainy ny situation izay tsy avy amin'i Jesosy ny tiantsika hitrangy eo amin'ny fiainantsika. Maharaza sa tsy maharaza. Ary ny ady misy eto ambonin'ny tany dia tsy ady amin'ny zavatra hoe tsy ady aman'olona, fa ady amin'ny zavatra tsy hita ny masonao. Tsy zany. Ny fanjakan'Andriamanitra dia zao hoe Andriamanitra amin'ny Baiboly dia miteny sy milaza manao hoe fa tsy misy azahoana sitraka eo mason'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana. Amen. Fa inona ny antsoina hoe finoana? Hebreo 2:1-9 ny finoana dia fatkina amin'ny zavatra tenaina ozy izy. Amen. Inona ny zavatra tenainao eto ambonin'ity tany ity? Amen. Fanehoana ny zavatra tsy hita. Misy zavatra manifestenao rehefa eto ambonin'ny tany ianao. Amen. Fa tsy hoe kristianina dia mipetraka fotsiny fa tsy manifeste ninina. Zay le problème ny kristianina zay. Fa misy zavatra tsy maintsy manifesteko rehefa eto ambonin'ity tany ity.
azany zavatra zany dia zavatra tsy hitany maso, tsy mbola nireny sy sofina, mbola tsy niditra tao am-pony izany izy, fa ho azy izay tian'Andriamanitra no afaka himanifeste an'izany zavatra. Ty hafa mafy ho an'Andriamanitra. Indraindray tsika rehefa eto ambonin'ity tany ity dia misy zavatra misarika ny masontsika, sa tsy zany? Dia tsy mamela ny zavatra tsy hitany maso, mbola tsy nirenesy ny sofina, mbola tsy niditra tao am-ponizana izy io ho aseho amin'ny fiainantsika, fa le zavatra ohatry ny averintsika sarotra foana isan'andro no ifatohantsika. Marina zany sa tsy marina zany? Olona anankiray mahasorenanao dia iny ny ifatohanao mandritry ny herinandro. Tianao kikanao tsy ohatry ny adala ve anao raha izay ny fitondranao ny fiainanao e? Olona ray manao fotoana anao dia iny ny fatohanao mandritra n'iny semaine. Tena mbola tsy nahita hoe olona mivelomo mifanafotonana zany. Andao angatsika hijery amin'ny fomba tsotra, sainy fotsiny hoe hiakatra kely zany. Zay zao oui pasteur fa apiakariko kely fotsiny ny niveau, dimension. Anana amin'ny banque 10 000 euros ony ianao dia iny ny fatohanao tsy ahitanao an'Andriamanitra mandritra ny herinandro. Fantoka amin'iny lohanao ahoana ny amoahana an'io. Mety tonga ny huissier, voaka daholo ny terme juridique tsy haiko rehetrarehetra. Tenenaka hitanao zany hoe raha vao misy zavatra ohatry ny mandalo ohatry izay dia very le éternité eo amin'ny fiainantsika. Ka nitanjo ministera tsy hoe anangon'olona be dia be, fa nitanjo ny ministera voalohany hiasurena ny mandrak'izay ny fiainanao aloha nitanjo ny ministera voalohany. Amen. Alléluia. Indraindray avelan'Andriamanitra mihitsy nge andalo io situation ohatra ny tsekenao io, fa manina any manompo an'Andriamanitra, fa manina manompo an'Andriamanitra dia izao ny zavatra misy eo amin'ny fiainako. Alléluia. Satria ny tian'Andriamanitra dia zany mba zavatra rehetra miara-miasa soa, raha mahay miala au-delà an'io ianao dia izao vaovao mafaly anaiky anao io rehefa avy eo dia miravina ny zavatra rehetra. Alléluia. Indraindray ny zanakao maditra ve mampiasa sainanao ray volana tsy mahatonga anao hivavaka. Tananao formation nandritry ny herinandro an'izay niaino tao amin'ny radio sy nanaraka, fa zaho izy Jesosy tonga ao izy ampifandrafy ny ray aman-dreny amin'ny zanaka. Sarosarotra zany tantara zany a. Raha eo amin'ny fihetsepo ama olona zany a, mazamazana zany a. Sa tsy zany? Zay mananjanaka kely 14 mois, fa mazamazana izay mianaka tsy mifankafohy, fa mazamazana mandao anazy a. Vao manomboka mampiditra vesta dia ahatany andeha indray papa io, fa mazana le izy. Fa ianao hoe apetraka Jesosy eo amin'ny fiainanao mihitsy le izy hoe io ary le izy dia ahoana andeha sa tsy andeha. Fa raha ohatra mipetraka mijery an'ilay sentiment amin'ny relation na hita maso dia na zazany tsy afaka hiantoka ny éternité any zanako nefa pasteur. Tanareo le izy tsy afaka hiantoka ny mandrakizay any zanako raha resaka câlin sy piscine no teny ifankatiavanay. Ahoana moa ny afahako manoro ny zanako ny mandrakizay nefa za vao fatotry ny ara-nofo amin'ny fihetsepo ara-nofo miaraka aminy? No, tsy afaka ny anoro anazy hoe misy ny mandrakizay zanako. Amen. Ka indraindray mampiramina loatra amin'ny ministera, misy zavatra anaovantsika adoration fa réglé le izy. Réglé le izy. Aza dia manao adoration loatra amin'ny problème. Tena aza sina mihitsy raha fa tsy loatra. Zany tenenao kikinao zany nge tenenina eto fa misy ady eo ambadika zany hoe. Mara zasa tsy mara zany. Ary efa nijery ny teny soratra masina dia izay moa nafinaritra be anahy tao anatin'ilay izy hoe ozy izy pasteur tao mivady efa manina koa pasteur ozy izy isaky ny tonga aty dia mazoto makany amin'ny temple. Amen. Dia ry ramatory koa zany nakany aminay maly dia natory tany
dia tsy haiko koa izay nahazoazo tamin'ny alina dia ozy izy foana zany pasteur le 3e temple dia inona ihany ary ty resaka temple ity fa ny tena marina tsy hoe ina le resaka temple fa efa fantatro ny zavatra ambadika le temple. Amen. Tadio tsara fa ny zanak'Israely rehefa mivoaka ny zanak'Israely dia tadidio foana fa ny objectif an'Andriamanitra dia hanangana ny temple izy. Marina zany sa tsy marina zany. Andriamanitra raha mamaky ny boky ny Agay ianao dia Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe rehefa mivoaka nareo dia manamboary nareo trano tsara tareo ho anareo. Fa ozy izy amboary ozy izy ny temple koa. Ny ministère dia fanamboarana temple fa tsy fanamboarana trano. Fa mivoaka zanak'Israely dia inona ny eritreretindry zareo? Hividy Toyota VX. Nefa ozy izy Andriamanitra ao amin'ny numéro 12 dia miteny fa Mosesy mpanompoka ozy izy malemy fanahy mahatoky amin'ny tranoko rehetra izy amin'ny templako rehetra izy dia mahatoky. Zany hoe gestionnaire na temple Moïse. Tsy nino akaikinao ianao gestionnaire na inona ka azafady hoe. Maiky tsika manao CV hipostuler amina toerana ngeza anankiray anao gérant fa le temple tsy gérentsika mihitsy. Nefa fantatsika hoe raha tsy gérentsika ny temple dia andeha hoaisytsika rapitso. Fosy Andriamanitra amboariny temple ozy izy ao amin'ny boky ny Agay mekarany amin'ny tendrombohitra ozy izy dia atsangano le temple mitondra azo ozy izy. Amen. Misy zavatra mila tena apetrakintsika mazava ao anatin'ny fotsika. Za androany tena za miezaka tsy masika mihitsy zao. Efa azoko mantsy ny tiany rahalahako tato tenenina teo. Fa ampitsotra fa zay ho androany disoko kely izay fomba fijery izay ho. Amen. Satria tsy tiako hisy habitude ao anatinareo satria ny habitude tsy afahana manangana ny temple. Ny habitude tsy afahana manangana ny temple. Satria ny ten'Andriamanitra isa-maraina dia avozona ny famindrapon'Andriamanitra. Ina famindrapon'Andriamanitra? Amboarina ho tsara kokoa indray de gloire en gloire ny anamboarana ny temple dia afamafo an'Andriamanitra ianao. Amen. Androany sady hiresaka économie fa aza matahotra ianao. Androany hiresaka an'izany antsony hoe création de valeur zany fa aza matahotra ianao. Izy mba te créer valeur eo amin'ny fiainana. Amen. Ny olona tsy mahay micréer valeur eo amin'ny fiainana dia izay ny antsony hoe olona antra farahidiny tsy anana ny ninona mihitsy. Amen. Fina moa zao mahatonga antsika mandeha magasin tsy micréer valeur tsika. Ny anahy ohatra ny maquillage ohatra izao no tiako micréer valeur ianao zay. Ny mpivarotra maquillage micréer valeur ao anazy izy mahatonga mivarotra maquillage ho anao. Ny concessionnaire micréer inona izy? Micréer valeur izy. Manamboara tomobila tsara tarehy dia tonga ianao manatitra vola dia mahazo tombony izy fa tsy maty antoka izy mivarotra an'iny aminao. Fa ozy izy Jesosy ny zanaky ny mazava ozy izy tsy mba mahay micréer valeur. Ina ndika zany? Tsy mahay manamboatra temple ny zanak'Andriamanitra. Veriko fe hoe mamorona volana saika tenenin'ny pasteur mamboatra temple. Tempolin'Andriamanitra ny tenanao. Jereo tsa inona ny tena nampiavaka ny Solomona raha fantatrareo? Tsy niarena teo am-pelantanana nanamboarany ny tempoly. Ny firenena rehetra nitondra niarena teo amin'ny Solomona ary vita volamena ny tempoly. Valeur zany. Amen. Ka nenao ve tena oui pasteur tena d'accord zao za zao raha meny mivadiko bracelet volamena zany kosa ve pasteur tsy ok. Tena ok zany. Amen. Fa les valeurs resako eto atao anatin'le ministère dia le fo tsara tarehy be mihitsy.
amen. Le amma tena tsara tarehy be mihitsy, le esprit tsara tarehy be mihitsy. Tsy manina le coupe-bolona tsy dia tsara ary, fa le amma sy le esprit ataovy impeccable. Dia hafa mafy foan'Andriamanitra, amen. Ataovy tena tsapanao zany hoe tiako zany miaraka amin' Jesosy zany, tiako zany hoe miombona amin' Jesosy zany, tiako zany hoe miray amin' Jesosy zany, amen. Ny problemantsika isan'andro hoentin'ny rythme amin'ny fiainana ity ivelany, sa tsy zany? Atopatopany iny, atopatopany fiainana isan'andro, miasa saina hicréer valeur eo amin'ny fiainana. Ina moa no mahatonga anao mianatra? Satria ingenao mba mitsinjo ny fianarana no avinao, sa tsy zany? Hicréer valeur anao mahatonga anao mianatra. Ina no mahatonga ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany tsy hicréer valeur? Ina no mahatonga ny olona mitady vadin'asa tsy hicréer valeur? Fa tsika ve mandritra ny ray andro 22 heures micréer valeur ao amin'ny temple ve tsika? Amen. Tena micréer valeur avy eo amin'ny temple tsika. Za zao tamin'ny krismasy nanao costard mena sy fotsy, fa tsy ino ny valeurako na fotsy. Za zao manao tennis indray eto dia ozy izy ana mampiasa saina be ana valeur an'ity pasteur ty. Misy fotoana izy manao tennis, misy fotoana izy manao menjaika be, satria tsy le extérieur ny valeurako fa le intérieurako ny valeur. Zay no mahatonga ny fanjakan'Andriamanitra tsy visible fa invisible, fa invisible manifeste eo au monde visible. Amen. Eo no miditra amin'izay ny fanotronana. Amen. Zareo tsara fanontaniako apetraka, iza nefa kizitina teo amin'ny fiainana. Amen. Dia saino kely nge, inona kay ny tena mampakizitina anao? Tsy valeur. Question de valeur mampakizitina anao io. Ohatra, tsy henona mihitsy ianao. Zay ato an-trano dia tsisy, za moa ve moa misy fotoana le teny ao an-trano tsy voahevitra intsony indraindray, dia mba sainao na mahasalama anao ve zao teny zao? Nareo ve momba amin'ny raharaha mahasalama ve ke zany teny zany azafady sa tsy mahasalama? Tenenao kikinao ianao ihany nge midevaloriser anao indraindray kay e. Hitanao avelantsika ho dévaloriser le temple. Avelantsika ho dévaloriser le temple. Fa raha misy mivady zao indraindray ohatra mifampiandrikendry tohana zany indraindray, satria misy problème de valeur fandana jereo. Mety misy problème mambola ao, mety misy problème ohatrany hoe zany nge zay ray volana tsy nitsarondry mihitsy e. Problème de valeur zany. Mara zao zany tsy pasteur izy sa tsy marina zany? Gamo tadidiko nge le tary McDo e. Io tadidiko izy le tany McDo. Le McDo nefa un mois passé fa mbola tadidiny un mois après. Création na ina kay zany ataonao zany azafady? Création na ratrapona zany ataonao zany? Fa iny ratraponao iny tonga ty ministère ianao dia le olona tsy naninona anao misupporter ny ratraponao. Mara zany sa tsy mara zany? Irana ianao ndany nge mba divo kely le toilette eo azafady dia ny ratrapona. Ny andehanako aty nge pasteur ho fortifiena fa tsy hanasa WC. Mara za sa tsy mara za? Zavatra tsotra kely eo anatina ministère zany zavatra resako atsika zany. Ny andehanako aty nge pasteur tsy hanasa WC fa ho ampahirezinao e. Fa ny tena vrai fampaherezana dia zao teny zao, aza maloto am-potsony ianao mandrak'izay mandra-pahatonga ny Jesosy Kristy avy a. Zany no tena tsony hoe vrai fampaherezana zany. Fa tsy tena mbola vrai fampaherezana le hoe aza matahotra fa intervenir Jesosy dia ho afaka hitrosanareo hoe. Tena vitan' Jesosy zany, tenenao akikinao tena ho ataon' Jesosy eo amin'ny fiainanao zany. Zay mihinao zany aloha mite hafa mafy ho an'Andriamanitra.
nizany izy manana problème maratrosy eto dia tononoko ny fivahany zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Fa ambony mihoatra lavitra noho zany, regle ny toetra. Regle ny toetra. Fa ny toetra ny tena mampisy valeur ny fiainanao. Amen. Mapiady mivady indraindray satria manino miakatra be ny troso ao amin'ny banky. Sa tsy zany? Problème de valeur. Économie zany. Ndana nge mba teste. Ndana nge zay mana problème amin'ny vadiny dia ndana jereo fotsiny fa misy zay zavatra zay. Zay ny antsoina hoe manao adoration diso ianao. Tsy mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana tokony hisy azy ianao. Fa manino ianao miakohaka amin'ny situation io? Manino ianao miasa saina amin'ny situation io? Indrindray misy olona nge tena mavesatra mizaka azy, sa tsy zany? Indrindra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra tena peuple de Dieu. Fa zao mpanompon'Andriamanitra tsy manana droit hitaraina zany. Fa créons valeur tsara anao. Fa rehefa tsara ny valeur amin'ny mpanompon'Andriamanitra, mety ho azy ny valeur amin'ny ao am-piangonana, mety ho azy ny valeur amin'ny ao ministère. Afaka zakaina. Raha mbola tsy zaka aloha dia mandoalika. Zany tsy taraina ao an-trano nge misy zany e. Indrindray misy tena toetra tsy ampozinao zany mivoaka tampoko ao an-trano. Fa zao ny olona micréer valeur tsara fiambenana foana izy. Alléluia. Raha tsy fantatrao ny valeur spirituelle anao, tsy afaka metraka amin'ny valeur spirituelle amin'ny fahaverezan'ny hafa ianao. Sa tsy zany? Mahatonga antsika zany mbola tsy tena tery hoe amonjy fanahin'olona. Mbola tsy fantatsika marina hoe valeur atrazaka ny valeur any amako, dia valeur atrazaka ny valeur any espriako par rapport amin'ity corps physique hita maso ty sy le vola mampitotototo isanandro. Atraiza le izy. Makay za zao mamindra manino ty tongotry ty. Mila atao zany isanandro. Amen. Mbola volana février zao dia tsy tara. Voanomboka ny mars sarapitso. Atelona. Amen. Mitsangana io. Ary inoko fa tao anatin'ny fandalovan'ny mpanompon'Andriamanitra ny zavatra tsara sy ngeza sy koa. Ty hafa mafy ho an'Andriamanitra tamin'ny raisitsika tao anatin'ilay izy. Isaky ny tonga ohatr'ireny ny mpanompon'Andriamanitra dia tadidio fanandray valeur andray ianao zay. Pasteur, ohatran'ilay taty aposy rengenina fafy e. Problème maniny a, satria mbola valeur nini ny hitanao, fa le valeur spirituelle tsy fantatra. Marina za sa tsy marina za. Fa rehefa fantatra ny valeur spirituelle dia hosizanao hoe ty valeur, misy valeur tsy maintsy jerenao foana eo amin'ny fiainanao. Io isaky ny seconde dia misy valeur mandeha foana eo. Misy flux ao. Sa tsy zany? Vao miala madama dia fa lany dada ny kosy. Zany flux zay. Tsy maintsy mamoaka indray zany. Amen. Fa raha zany nitondrantsika foana io fiainantsika isanandro io, miakohaka amin'ny kosy ianao fa raha fa tsy miakohaka amin'ny Jesosy. Marina zasa tsy marina zany. Mba asiotehako kosa reto fa tena efa mba miezaka malemy fanahy mihitsy mitondra an'ilay resaka eto. Amen. Satria tena misy fotoana za tsy aika ty à Paris mihitsy zay. Misy fotoana nitory tao amin'ny esprit vie ohatrany somary enjakenjany zay. So za tsy ho any Paris fa bedin'ny olona any ao. Fa rehefa misaina an'ilay valeur ianao dia zao aloha zay ibedena fa tsy hanenenako ny zavatra teneniko fa fitiavako andry zareo no hitenenako andry zareo fa tsy hoe fankalana sanatriako. Ty hafa mafy ho an' Jesosy ianao. Amen. Tena nanapa-kevitra. Tena nanapa-kevitra. Zany dia créer valeur ao eo amin'ny fiainako. Fantatro fa ody androany papa Pasteur Rodolphe sy mama. Amen. Azoko natao mihitsy tonga dia tany amin'ny aéroport izy tany CDG dia tonga dia niandry an'ilay train CDG manaraka eo fa tsy nakaty. Raha miketrika zany tsy aloko kosa tonga dia mijanona eo. Zay andro rapitsy mbola hividy train indray mbola tsy maintsy mamoaka 2,80 € farafahakeliny. Fa valeur zany voly zany 2,80 € zany. Sa tsy zany?
fa zao izy tsy problème zay 2,80 € tsy problème zany fa misy valeur ambony lavitra anao zany dia pasteur Tommy va tena tiako areo amen satria bedin'izy mivady foana bedin'ry zareo foana vao tonga ty papa sy mama zay indray zay zao vao lasa papa sy mama tonga dia hody indray tonga dia hody toy zay mantsy pasteur ionja mivady tany a Marseille satria zay tokony isy fotoana androany ariva tamy Marseille zay tsy be dehibe ohatranareo zao fa vitsivitsy kely raha ny tena tokony izy tokony hipetraka any zao amen dia mivavaka ao fa izy aloha mihitsy aloha iovy ty fiainany ty amen betsaka taminareo roviana pasteur mbo mandalo zay aloha ranga hovaina daholo ny version rehetrarehetra tenao kaikanao tsy maintsy miovy tsika hoe raha tianao isy valeur tsara ny fiainanao amen zay l mahatonga ny pasteur Tommy teny teo hoe misy ilay antsoina hoe identité ka ao amin'ny fanotronantsika tsy maintsy mametraka an'izay valeur spirituelle zay aloha ao amin'ny onction ianao mety daholo ny zavatra rehetra atao na mangalatra ianao dia avy eo ianao manao parole de connaissance mety fa ao amin'ny fanotronan'Andriamanitra tsy mi-intervenir fa ozy Andriamanitra trano manao ahoana ka mba amboarinareo hitoerako trano manao ahoana ny amboarinareo hitoerako za hoe tsy miteny hividy tany atao paritsika fa zao aloha amboary aloha io corps physique io dia amboary aloha le âme dia amboary aloha l'esprit dia zao omen'Andriamanitra atsika zay ilaitsika eto France problème tsy mety ty atsika ilay ilain'Andriamanitra dia tsy afaka manome zay ilaitsika eto ambonin'ny tany Andriamanitra fa hoy ny Matthieu 6:33 katsao aloha le valeur katsao aloha le valeur dia manampy anareo le zavatra ilainareo tsika ngy afaka anao trano tsara tarehibe eto France ka moa tsika manana vision hoe hanofa foana ohatr' zao izy aminareo reo tena manana vision hoe hiasa foana man'olona tsangano ny tanany tsisy fa mahatonga an'ilay izy misy fotoana resy lahatra aloha hiasa man'olona foana misy problème na temple tsy réglé eo tenenao kaikanao réglé io temple io tena taty olo tao tsika mianaka tsy mifakafoy zay tena trano amin'ny créer valeur amen ndo reto hoe créer valeur ny valeur eo amin'izao tontolo zao zay tsara toerana ny ajaina amen fa ny valeur ao fanjakan'Andriamanitra zay manasa ny tongotsy ny hafany tena manana valeur fa attention raha mbola sarotra zany dia ndao tadiavana zay apiety an'izany reto amin'ny fanompona amen tinonokaikinao ianao nge tena tiako amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy mihitsy ianao amen raha fitiavan'olona ny tiavako anareo dia ny fanajanareo anany tena tiavako anareo fa za tsy dia syany loatra za raha sarotiny amin'ny fametrahana hierarchie dia Jesosy tena mahita fa tsy sarotiny ho anahy fa sarotiny mametraka an'izay eo amboniko any dikan'iny amen azontsika ve le resaka ao amin'ny fanompona zao misy ny antsoina hoe hierarchie zaho zao raha miteny anareo hoe misy fanajana ataonareo anahy dia za tsy mieritreritra hoe zany anaovanareo an'iny fa iza ny eo amboniko ao misy ray ara-panahy ao dia manaja n'iny ray ara-panahy iny eo amin'ny toerana misy anahy amen tsy misede tsy mahafoy toko hoe tsy mivarotra ny fahavaleur ny raiko ara-panahy zany eo amin'ny toerana misy anahy tena akaikinao zay ny mahatsara misy mentor hoe mentor zay moa le izy sa mentor zay tsy tiako zay azahoanareo anazy rangaha fa tsy rarahiko fa rehefa azonareo le izy dia zay ny important zao hoe alleloia pasteur Tommy mivady zao manana valeur reo amen nareo zao any amin'ny alehanareo any dia mila manaja ndreo nareo fa tsy hoe rehefa eo masonareo dia manaja fa rehefa any ambadika anareo dia adaladala be za tsy manaja za tsy miteny hoe mifosana azy nareo ino ngamba efa tsy sahany iny daholo tsony amen fa raha tiana azy nareo dia ohatra hoe reglô tsara ny dimy
Tanao zany ministera zany. Ny fanajako ny teny apetraka Andriamanitra eo am-bavany, zay ny fanajako anazy. Satria Jesosy ny mampiteny azy fa tsy dia izy loatra. Tanareo, mahita an' Jesosy eo amin'ilay mpanompon'Andriamanitra ianao, fa tsy mahita anazy amin'ilay paozy ivelany ianao. Mahatonga anao mahita azy amin'ny paozy ivelany, mbola diso ny adoration anao. Ao amin'ny tempoly tsy misy afa-tsy adoration ny réglenao. Izaka ny adorenao Jesosy. Zaho raha manaja amin'ny Pasteur Rodolphe, fantatro fa Jesosy no miteny aminy dia manaja anazy a, manana respect aminy a, satria mahita an' Jesosy ao anatiny a. Zay moa zay mastafy akaiky anay dia mahazo faminaniana spesial rehefa daladala. Dia tena misy tena misy Jesosy eo anatin'io rangahy io. Nareo nga mbola mety tsy tratra. Zaho misy zany hoe mandeha eny amin'ny arabe dia atsomy par téléphone, Pasteur Liva, aiza hono sy azo fa tsy hitan' Jesosy. Misy fotoana izy miantso anazy, zaho ohatra aminay a, fa izy sy zao. Hitanareo, valeur zany. Raha miteny ianao dia mila vaniny koa papa zany. Ino moa ny ilany vaniny aminao, ianao any an-tranonao any e? Fa misy valeur efa fantany ao amin'ny valeur spirituelle anao. Dia mahasarotiny anazy ilay satria efa namboleny Jesosy ao anatiny ilay izy a, dia fantany ilay izy, dia tiany ao anatintsika koa, satria mahasambatra azy ilay izy dia tiany hasambatra anao, dia hafa mafon'Andriamanitra ianao. Hitanareo rehefa azavain'ny fanamasina ny masom-panahintsika dia mitehaka tsika na teny manana ohatrohatro izany ary. Amen. Rehefa tsara fiomanantsika dia azavain'ny fanamasina. Ka mino fa hanomboka androany ianao a, dia olona tena mpandrara ara-ekônômia tsara manomboka androany. Amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra tsy questionna vola. Amen. Fa raha fantatrao hoe tsara ny fanahinao, tsara ny amanao, tsara ny esprit anao, tsara ny toe-ponao, hitanao tena misy valeur, dia fantatrao mihitsy hoe ny vola tsisy dikany. Tsisy dikany io. Ny akanjo tsisy dikany. Ny tsy haiko ny kopom-bolo tsisy dikany. Ina ilay tena ohatrany hoe rehefa ataonao ilay izy a, dia imbetsaka ianao atsoina zay vao afaka eo. Efa nisy izany a. Ohatra ny vehivavy ohatra hoe rehefa mividy kiraro izy, vehivavy raisiko exemple, atsoiny ny vadiny matetetika izy vao mody. Satria ao amin'io ny tena misy ny valeurany. Ina mahatonga ny ankizy ohatra hoe confisquen'ny parents jeu rehefa mianatra. Satria ny ankizy tsy mahalala ny valeuran'ilay fianarana, fa inona tena mahafinaritra azy? Ny valeuran'ilay jeu ny tena hainy lavitra noho ny fianaran'ilay jeu. Teneno kaikinao, zany mahatsara anao hoe hanana ny mpanompon'Andriamanitra fahefana. Fa mbola nivoana valeur hafa indray koa zany. Amen. Imbetsaka tao anatin'ny fanomponana andalo zavatra oatra zany. Indraindray aza ny ohatrany hoe misy zavatra efa hitanao hoe tokony ho anao. Fa eo amin'ilay hoe tena ho anahy amin'izay io, tonga dia miteny ny mpanompon'Andriamanitra hoe tsy an'izay io aloha fa hanyanina. Nefa tena ilainao ilay izy a. Tena amin'ilay hoe alleluia, namaly ahy ihany ny tompo. Fa tsy ohatrany hoe tsy namaly indray ny tompo, fa tenitena eo nakaikanao mahamaly mihoatra lavitra ny tompo tamin'ny fotoana iny nefa ianao tsy natakatra. Hitanareo, création de valeur. Ny ministère de création de valeur. Ka zay no mahatonga antsika ao anatin'ny fanotronana hoe misy ny antom-pifidianana. Inona ny antom-pifidianana? Fahamasinana, pureté. Inona ny antom-piantsoana? Douceur, compassion. Amen. Falemem-panahy, famindrapo, famelan-keloka. Inona ny antom-panendrena? Zay amin'izay vao miresaka tsika ny hoe ambassadeur évangéliste, docteur, reny mbola tsisy dikany. Za zao raha miresaka anao, za tsy raharaiko zany ianao na docteur na tsy docteur, tsy anjarako zany. Tsy any ny valeur anao ka. Tsy any ny
valeranao kina ny asako saina amin'izay titre izay atsara ny fiainam-panahinao ny ataoko rehefa lasa docteur angeza-be anao sy ny tompo iny fa tsisy hidirako fa ny anany mahafinaritra rehefa voavonjy ny amanao voavonjy ny fananao izay ny important na fa izay fampiasan'Andriamanitra anao sy ny tompo iny. Amen. Ka tsy problème na atsoniza misy fotoana dia Orateur Liva ohatra vao omaly izy zao nanao an'izay Liva dia avy eo izy oy Pasteur Liva za ary tena mahay manao freestyle mihitsy ty Orateur ty zana. Alléluia. Tuza matsanazy non tsy problème za ty Orateur za fa tsoy amin'izay tiavanao anazy ihany. Amen. Satria valeur tsy titre. Tsy titre. Satria ny valeur ny fidianana anaty ambony hazo fijaliana ny tena ngeza be indrindra. Iza ny valeur tsara indrindra ato ambony tany? Jesosy. Jereo fa vao nanomboka ny création zao tontolo zao tsy maintsy Jesosy foana ny tao. Na Ancien Testament na Nouveau Testament. Tsy maintsy Jesosy ka nitanjosika eto ambony tany ianao inona? Tsy manifester an Jesosy. Fa iza zao ny temple. Ianao ny temple du Saint-Esprit. Amen. Fa hozy izy Jesosy koa ahoana ozy izy Jesosy? Raha vao izy tempolo fa ao anatin'ny atelona io dia atsangako. Izy ny temple koa. Ka raha tsika ny temple du Saint-Esprit tokony ho hita eo amintsika Jesosy. Izay maha temple anazy. Zao ny Saint-Esprit zany tsy mitoetra ao amin'ny temple fa ny Saint-Esprit dia mitoetra ao amin'ny Kristy izay mafanahy ny Kristy azy. Amen. Ka inoko fa manomboka androany ianao dia ametraka an'izany hoe valeur tsara ny tempolin'Andriamanitra. Tena za ina zao ny asanao? Ny asako zao za zao administrateur. Amen. Administrateur amin'inona ianao? Ianao ohatrany tsy mivoaka ny trano mihitsy. Tsy azonao le izy fa tongava ao trano dia hitatsika le izy. Amen. Mba sainy kely mety tsy miasa ianao fa sainy hoe micréer ny valeur spirituelle foana isanandro. Manao intercession, mihaino ny toroteny, mandiny tena, mandoalika, mivavaka, mievite ny faratsiana rehetrarehetra, mievite hoe misy olona ve miresa-pona ialako ireny satria manimba amin'ny valeur ako ireny. Amen. Any Madagasikara zao tena malaza be mihitsy ny olona mitady objet valeureux. Saotra zany. Ary io misy mercure any daholo. Ary io misy diamant any daholo. Ary io misy carrière any daholo. Ary io ny amin'ny ambassade américaine no vidiny zao fa raha mahita mercure kely fotsiny onona dia 50 centilitres ao dia fa mety be. Ny politicien rehetrarehetra rao manino rao mitady tombontsoa rao. Reo nge nianatra be fa sao dia verinao fa tsy nianatra reo ka tsy hoe tsy mahay micréer valeur fa tsy mahay miteneno kakinao ianao no tena mahay micréer valeur hoe. Zay no mahatonga ny fitahiana amin'ny firenena anankiray tsy miakina amin'ny diplôma ampitondra fa miakina amin'ny fijoroantsika kristiana satria tsika ny tena manana ny valeur. Misy fotoana mba nanirana za zany prime ministre ohatran'ny Joseph sady za pasteur Tovivady. Misy fotoana zany misy fotoana zany zany tany dimension zany hoe misy fotoana mba ohatran'ny Joseph raha dia prime ministre any amin'ny firenena tsy amen zany. Fa nisy fotoana sokafan'Andriamanitra ambonimbony indray ny degré izy andeha ranga icréer valeur. Jereo tsara ny valeur an'i Joseph. Inona ny tena valeur an'i Joseph? Joseph tsy olona niasa be tao Egypte. Fakio zany ao amin'ny Genesis toko fa Genèse chapitre 49 fakio zany. Fa olona tsy niasa be zany Joseph. Fa olona mipetraka ao amin'ny palais fa ny olona ny tonga ao an-tranony dia miteny aminazy hoe alao ianao no migérer ny fanananay rehetra fa omenay ianao le izy fa tsy vitanay intsony le izy. Amen. Inona ny secret tao ambadik'izay? Nisy principe tao ambadik'izay. Inona ny principe? Tsy miara-matory amin'ny vadiny Potifara. Tianao kaikinao ohatra ny adaladala be zany raisonnement zany hoe tsy fiarahana matory amin'ny vadiny Potifara mahatonga ny olona jereo fa niarena ny zanakisiny Egyptianina rehetrarehetra vakio ny 49 rehefa tonga ny an-trano fa nateriny zareo tao amin'ny Josepha daholo.
hoe tsy possible atsono izy izy reto fananany reto ifructifier tsy possible atsono reto izy avokatra fa tsy maintsy hoentinao aminao reto izy mba avokatra Josefa alefaso dia Josefa tsy hoe isan'andro dia micalcule an'ireo non tenenao akaikinao misy zavatra atao anatin'ny Josefa hoe nampahomby an'ireo création de inona izy création de valeur pureté sainteté fruit de l'esprit piété selon Dieu vakio daholo zany ahoana nisy fotoana aloha tsy ohatran'ny sarotra ngela izy hoe andefitra noho ny amin'ny tsirariny ahoana koa zany hoy zay Jesosy raha misy mamela kantakolaka ao akavia dia mena anazy ny akavanana jereo tsara fahamarana dia midina eto amen jereo tsara fa tamin'ny testamenta taloha raha ohatra hoe nify solo ny nify tsy zany tamin'ny testamenta taloha mahazo misarabady sa tsy zany misoabady amen dia hoy izy Jesosy mahatonga anareo sisy tany amin'ny ancien testament mahazo misoabady noho ny mafisa mifonareo fa izy Jesosy raha tena tsy mafonareo tsy misarabady zany tsy nino kikinao hoe régleo les valeurs hoe amen izany raha ianarana any université tao Paris zany manao économie dia zany ny azavaina voadaka daholo tsika zany lasa voalohany sa tsy zany tsy azony zany ina ny idiran'ny sainteté amin'ny arenanao mba manontany tena kely ngenao eo amin'ny placenao io hoe ina ny idiran'ny sainteté amin'ny arenanao zay ny mahatonga amin'ny baiboly miteny mamoaza ny voa amin'ny fibebahana amen ina kay ny voa amin'ny fibebahana amen nareo ve efa nahita fambolena rehefa mamboly tsaramaso amen ao anatin'ny tsaramaso anankiray ambolena ve hitanao ny valeur tsy hitanao iny fa ao anatin'iny tsaramaso iny misy zavatra ao zay ny antsoina hoe germe efa hitanao maso ny germe tsy hitanao maso zany ny germe sa tsy zany fa rehefa levinao anatin'ny tany iny vao mivoaka ny germe zay ny antsoina hoe mamoa amin'ny voa amin'ny fibebahana ny repentance zany dia antsoina hoe germination hitanao mahazo synonyme tsika amen alleluia ina zao ny problème eto ambonin'ny tany rehefa miteny ianao ina mahatonga ny gilet jaune ina mahatonga ny situation économique amin'izao fotoana zao milatsaka dia tsotra mivalina na nianatra na tsy nianatra na manana na ny classe CM2 na ny classe na ny farany ambony doctorat manao recherche amin'ny fitantanana dia tsotra fotsiny valina corruption tsy zany ny valiny manao corruption ozy izy ny olona fina ny antsoina hoe corruption ny corruption dia le mety loha rehefa mamboly tsaramaso ianao dia le zavatra ivelan'iny loha fa le germe ao anatiny no mivoaka zay ny antsoina hoe pureté incorruptible na hoe ny germe pure sain tanareo dia raha tsy misy le germe tsy mihinan-kanina tsika mandra-pahatonga ny androany zay mahatonga hoe zay mamafy tsy maintsy mijinja ka rehefa mamafy dia aza mamafy montant fa afafazo le germe le valeur tsy azo fidim-bola ao anatinao amen dia hitanao fa ohatra zany foana amin'ny fiainantsika tehaka dia mitsika dia malefadefaky eny dia azo atao tsinitsinina dia mazaka takana dia mbola atolotra indray ny ilany dia misy takolaka roa matsy ray roa dia ny ray aty dia aty koa dia izy tanareo fa misy chorégraphie teneno akaikinao lasa mahay coré tampoka tsika dia afa mafy be ho an'Andriamanitra amen
hitanareo dia tsy mana fotoana ilay atao ohatra zao dia atao ohatra zao dia atao ohatra zao tsy mana fotoana fa raha tonga zao dia nitsiko fa tsy maintsy créena aloha ilay valeur dia mahazaka fahamarinantsika mahatonga antsika tsy mahazaka fahamarinana io tsy migerme tsika tsy miditra ao anatin'ny phase de germination tsika amen ka zay mampatonga an'Andriamanitra hoe amin'ny fotoana ozy izy eto ambonin'ity tany ity dia zao tsy ho mandra-patapitra ity tany ity ozy izy dia tsy ho foana ny fotoam-pamafazana sy ny fijinjana tsy ho tapitra mihitsy ny phase de germination fa isan'andro ianao micréer an'izay germe zay eo amin'ny fiainana miakatra valeur amen dia rehefa ianaranao io germe io jesosy io germe io dia zao fotsiny lasa ohatrany hoe tsy maiky zany ianao hoe za zao lasa tsy dia mamakiamaky anao loatra hoe omena responsabilité nao mahatonga an'ireny mbola tsy tena migerme anao mahatonga hoe zaka ohatra tsy atsomy pasteur tomi mihitsy mba manokatra fotoana mahatonga an'iny mbola tsy migerme anao dia aloha mihitsy aloha anao tsy atsona satria mbola tsy migerme azotsika ilay izy fa rehefa ao amin'ny phasen'ilay germination ianao hoe manomboka mivoaka ilay germe dia manina atsony ianao satria tsy atahorana isy fivilianana ilay fampianarana hoentinao satria misy amin'ny risque eo ambadika iny tenareo dia misy indray ny atsony hoe étude de risque gestion de risque tenareo mandeha ho azy ilay izy fa rehefa tonga ny devoly nangalatra n'ilay fahefana fa ao amin'ny boky ny Ezekiel amarana azy ny menarana dia tena biby tena miravaka diamant mihitsy tena miravaka diamant izy dia io atsaratarehany io na voafitaka ny Eva satria Eva mandehandeha mijery bijouterie hitanareo problème de valeur maro zany pasteur memezana maro zany pasteur problème de bijouterie problème tamin'izany fotoana zany tsy nisy bijouterie ma tsy tao edena tamin'izany toy izy satana aloha za ozy izy anao commerce zay le commerce zay tena manao commerce ny devoly roi de tir ny filaza azy eo amin'ny Ezekiel tena manao commerce izy attention ka tsy zay mahay commerce rehetra ny arahanao fa jereo zay atsara ny fiainam-panahinao amen mba ohatry ny manaranay dia ozy izy ny apôstôly Paul dia ozy izy pasteur Rodolphe za aloha azarana fa za mbola mianatra amen fa ozy izy ny apôstôly Paul dia ozy izy pasteur Rodolphe manafanay ozy izy tahaka nahafanay any Kristy amen izy mba te hiteny an'izany amin'ny fotoana anankiray hoe manafanay tahaka an'izay anafanay any Kristy rehefa aveo amin'izay rehefa migerme anao tsy problème amin'izay firy lakana ny trondro ilainao tsy problème zany satria ny germe maître ny création zay no mahatonga ny évangélisation atao amin'ny création fa tsy atao amin'ny olona fotsiny dia Romains chapitre 8 haitsika tsara fa la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu inona ny manifestation fils de Dieu inona ny liberté anao les valeurs anao ny liberté anao mahatonga anao voagejageja lava io nge mamofy ekotry vao manana 10 € ianao iny andaninao firy minitra ny calculena ny ampiasana an'iny tena za tsy hoe andeha ilay faso ty le 10 € tsy an'le izy fa tena aona isan'andro tena tsoroko anareo fa ty toroteny ty zavatra zaraiko ty tsy hoe vao androany fiainako isan'andro ao Marseille amen fiainako tena isan'andro za androany tsy nisy tsika taty hortense tsy dia nanana fotoana hoe anomanana toroteny normal izy teo raha niakatra teo ny teny satria zay ao manompo olo masina manompo ny mpanompon'Andriamanitra manompo ny olo masina amen satria sitrapon'Andriamanitra zany amin'ny Hébreu chapitre 6 verset 10 amen tsy nisy hoe itokana dia mba satria toroteny andro non io fitokanana io efa fanomanana ny fiavian'i Jesosy io ka ny fitokanana fanomanana ny fiavian'i Jesosy fa tsy hitoroteny ara-pitso non tsy mahay micréer valeur ianao raha zany ny ataonao tsy fisehoana tsy fahaizana amin'ny resaka tsy moral fa transformation totale
amen. Dia inoko fa zany teny zany anadio anareo zany. O Jesosy hoe ny teny efa madio raha-tenareo izy izany. Hitanareo créé ho azy les valeurs rehefa miaino tenin'Andriamanitra anao. Purifié anao. Amen. Sainy fotsiny angefa valeur mety potika sy mety rava ary afaka anova amin'ny fiainanao androany. Sainy ianao mahita or pur fotsiny ianao 15 kilo androany. Sainy fotsiny zay dia inona ny ovy eo raha pitso. Tena miteny ianao fa atsoinao mihitsy pasteur avety amin'ilay château anay. Zany maika fa Jesosy ve dia tsy havita anova ny fiainantsika io mihoatra noho ny zavatra vita ny volamena 15 kilo pur. Fara teny fantoka amin'izany tsika rehetrarehetra tsy hoelitsika dia ho tonga hatrany Canada hitory filasan-tsara. Tonga dia avion Boeing anankiray tsika rehetrarehetra mandeha daholo satria olona mahay créer valeur tsika. Mila an'izany inge firenena rehetrarehetra. Tsy andry Donald Trump zany, tsy andry Macron zany. Zany nahatonga azy décide nanapa-kevitra izy fa ho esorina ny école d'administration eto France. Satria izy nefa sortant avao dia izy mihitsy ny décidé hoe tena ohatrany tsy mety tsony l'école d'administration nationale la. Satria misy zavatra tsy hita nefa maninona l'économie miraraka foana. Nefa ny ianao io hitako fa tsy hiaraka hiakalaza amin'ny fandresenao tsika. Amen. Satria ametraka an'ilay tena vrai valeur ianao. Amen. Inoko fa voatanareo tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Dao tsika ite tanana mafy dia andraisantsika ny Pasteur Tomia makasitraka anareo ny haino an'izay partage tsotsotra izay tamin'ity fotoana androany ity. Alléluia. Alléluia. Makasitraka Pasteur Zokla. Amen. Samy nihaino tsara daholo tsika teo fa reto mba misy zavatra tiako fehezina miaraka amin'ilay izy hoe inona tokoa moa efa ny Jesosy teo amin'ny fiainanao dia mba tohizo ilay fandraisananao teo vetivetika fotsiny. Jesosy nafafy fils unique izy Jean 3:16 zay sonhoe baibolinao hoe Jean 3:16 2 minutes fotsiny fa za mantahana. Namafy zanaka izy mba hijinja zanaka. Andriamanitra tsy miantso anao serviteur tsony ny tedavany amin'izao fa zanaka. Tsy fanehoana serviteur ny tenen'ny pasteur Liva teo Romains 8:19 tsy fanehoana ny serviteur fa fanehoana zanaka. Zany koa tsy midika hoe aza manompo dia zao koa Jean 3:16 zay hitantsika. Dia zao koa ny parole incorruptible koa ny teny germination sy teo ny teny germe. Tiako tenena amin'izy dia zao Andriamanitra zany mamafy foana ary te hijinja amin'izay izy. Ary io fijinjana io fa tsy lavitra tsony fa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo mila mivoaka amin'izay ilay vokatra. Ary ilay vokatra dia avy ao anatin'ny fo. Ary io vokatra io tsy tafavoaka mihitsy raha tsy maty ianao. Ny olona mikatsaka fahafatesana isan'andro zany mahita vokatra raha-pitso. Fa rehefa raha tsy maty mihitsy ny toe-ponao maty mihitsy n'ilay sarinay tsy vitany hoe tsy zatso mivelona fa Kristy mivelona. Teny indraminao zany teny kaikinao teny indramina tsy misy vokatra fa teny iainana misy vokatra. Ary ilay izy ianao miaina ilay izy voalohany dia hitan'olona ilay vokatra dia tsy maninona mampitsiriritra ilay izy. Io zany tsy convoitise fa envie d'être comme. Tsy mitovy zany convoitise jereo zao ny kiraro ndray convoitise zany fa envie d'être comme hoe wow mbola tsy hitako izany zavatra zany tsy mitovy izay zavatra zay mazava amintsika. Teneny indray ny eo akaikinao Saint Esprit koa nangataka mihitsy Jesosy eo amin'ny Jean 17 ny fanahy ato anatiko nataovy eo anatin'ny olona ihany koa amin'ny Joël 2:28 koa mbola misy an'izany na Joël 3:2 Joël 2:28 selon version moa izy na Joël 3:2 nangataka Jesosy le fanahy nataonao anatiko alao mba hiparitaka amin'ny toute chair. Dia jereo indray no akaikinao le toute chair
tsy ny olona rehetra ny dikan'io somary midisoko kely le amin'ny dika teny malagasy fa le zanaka ho an'le zanaka ny fanahy vakio tsara ny amin'ny Luka 11 9-13 dia hitanao hoe ny zanaka mangataka fanahy zay vao mahazo fanahy vakio koa raisinao ty Luka 11 verset 9-13 ao zay dia any amin'ny Jean 14 verset 12 à 18 Jean 14 verset 12 à 18 eo dia hitanao tsara mihitsy hoe nangataka Jesosy dia nomena ny fanahy ianao tena kaikinao fantatrao ve inona ny antsoina hoe fanahy masina iza manko hoe iza ny fanahy masina raha fantatrao zay tokony tsy hanao adaladala ntsony tsika dia jereo indray ny kaikinao manaraka hoe fiainana mandrakizay la vie éternelle l'izy en français nomena anao ihany koa mbola ao anatin'le fotoale famafazana sy fijenjana ny teny Pasteur Liva teo tsika valeur atao zavatra valeur amin'ny Jesosy zany valeur amin'Andriamanitra ray manko hoe Jesosy ny teniny ny fanahiny ny fony ny fanahy masina fony ny zanany tikakino mba azonao ve zany valeur zany hoe ary ny tena valeur amin'Andriamanitra koa l'amour fitiavana tsika tsy tokony kahidy fitiavana zany ntsony meo le fitiavana tsy manao ohatra ny homosexuel omena fitiavana daholo ndraitra fa le vrai fitiavana ka izao tontolo izao koa ny mandika diso hoe mandika diso izy fa ny fitiavana le fitiavana ny semenao anatinao Romains 5:5 Romains 5:5 le momba ny Saint-Esprit Romains 12 verset 3 raisinao to fotsiny naovanao méditation any an-trano Romains 12:3 Saint-Esprit dia ny fitiavana Romains firy izy teo 5:5 ao ndao tsika hitsangana dia homany ny fanatitra ngamba ndraitsy aloha ampiasaitsika tsy anitsy fa ay misy kay misy ndao tsika hitsangana on va se lever on va prier ndao tsika hivavaka dia izay le nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo aza mijery montant ntsony ianao Jesosy raha mipetraka teo akaikin'le tronc tsy nijery valeur izy tsy nijery an'le valeur an'le nomena izy teny hoe akaikinao tsy le valeur nomena fa le valeur an'le manome merci Pasteur Liva zany mahazoky azy tehaksika an'Andriamanitra za zao azoko tsara le izy pasteur anareo fa azoko le izy zoky zay le mahatonga le hoe misy hiérarchie tsy maintsy ajaina foana tsy maintsy tena kaikinao tsy maintsy alleloia jereo averiko le izy teo tsy le valeur omena jerena aza menatra amin'le valeur omena ary aza misalasala koa amin'ny valeur omena fa valeur an'le manomeny jereny Jesosy mipetraka tsara izy nandeha teo daholo mpandoketra sy ny karazany tsy nirarahiny hoe regarde l'homme là il vient de verser 10 000 € tsy Jesosy zany tsy mirarahany reny hoe izy famirazana koa zany da nanome 10 000 € dia 5 000 rehefa gauche 3 000 rehefa droite dia tsy rarahany Jesosy zany le atsokosoko iny mihitsy ny tena eniny tena hita iny satria voatenitenina akaikinao jereo izy satria izao voalaza zay ataon'ny tananao havanana aza ataon'ny tananao havia fantatra ka aza manao ohatra ny zanaky zao tontolo zao manao célébrité atsona daholo ny gauche droite regarde je vais verser tel ou tel pour faire un don za zao dia azafady fa olon'izao tontolo zao izy tsy maninona raha izy koatra za androtsaka 10 milliards de dollars satria za manana 200 milliards de dollars tsisy dikany ene zany aminy matoataony le izy tsisy dikany fa tsika indray mangingina za mahatonga an'ireo mpanompon'Andriamanitra ministera matanjaka be reo tsy mikozokozy zany izy hoe maninona zay tsy mba lazay média mihitsiny hoe manao zavatra satria any an-danitra le vokatra any ianao mijintsy tena kaikinao any an-danitra ianao mijintsy ndao ary hivavaka dia tena ataovy sincère tsara ianao ataovy famafazana avec sincérité de cœur ho an'ireo zay mbola tsy afaka mamafy dia izao fotsiny na tsy mivonona aza matahotra
nomboka hita amin'izay Jesosy meny kely ianao dia matokisa amin'ny kely. Zay matoky amin'ny kely any manapaka amin'ny be, fa zay matoky amin'ny be dia miandry be mikely. Tsy tenin'Andriamanitra zany fa raisiko zany le raisonnement hoe za rehefa mahazo an'izao ranga vao amafy vao mahay midina io satria ianao matoky zokilaty eo ianao le any am-paosiny jerevanao. Aiza zao ty 10 € ty? Qui te dit de penser ne pense même pas. Raha amin'ny anaramerin'i Jesosy tena mpitiavana Jesosy nandraisana teny indray teo. Araka ny tenao teo atao anatin'ny ambasady zay inona tokoa moa tokony mbola mahaory anay. Jesosy any amin'ny préfecture zay takinana timbres allant jusqu'à 400 € satria nona taratasy kely hijanonana 6 mois vitanay mipaye an'izany ary par personne. Jesosy Kristy tompo ny zavatra rehetra vitanao vao vidy daholo. Efa vie éternelle efa omenao. Ny teninao zay établiany an-danitra na ampidininao na lefanao indray na nasitrana androany nanavaka anay tamin'ny longozany anjeranay. Ny fanahinao masina le fanahin'i Kristy tokony saro-piaro anao satria tsy temple saint akory zay no nidiranao fanahy masina. Fa nalefanao ny fahazavana, nalefanao ny fahazavana androany fa valeureux ka zay. Valeureuse ianao mijoroa ianao amin'izany aza manaiky ho hitsahan'ny satana zany tsony fa izy tsy manana valeur ohatry ny tao amin'ny Ezekiel 28 tsono au nom de Jésus. Mitraka ianao miazava ianao fa manazavanao Kristy. Raha eo ary tsy vitan'izany koa fa nisokafanao ny lanitra mba hahafahanay zanak'olombelona zay novidinao tamin'ilay zanak'Andriamanitra nidina ho zanak'olombelona mba tonga anay zanak'olombelona miakatra any an-danitra any lasa tonga zanak'Andriamanitra. Tompo atao anatin'ny ambasady izay misy ny dokotera ao misy mikarakara an'izay tsy ampy sakafo ao misy mikarakara an'izay tsy manana an'izay ambiampy ao fa ao anatin'ny ambasady tsisy mampahory zany. Isory asandrato mivavaka ao dia isory Andriamanitra fa tsisy zavatra mampahory anao zany ary tsisy tokony isanketiavanao zany satria Jehova mpiandry ary io Jehova io tsy le Andriamanitra Israely tsy fotsiny fa le Andriamanitra ao sady dadanao. Sandrato mivavaka ao amarantsika ray amin'ny anaramerin'i Jesosy. Fankasitrahana feno fa nisoratanao ny anaranay ary zay ny tena sarobidy indrindra hoe voasoratra ao an-danitra ny anaranay. Faly zahay Jesosy mitondra ny anaranao ary tempolinao ianao tokoa ny tempoly voalohany fa raha tsy simba le tempoly zay natsangana tao anatin'ny 46 ans lasa nanangana tempoly vaovao anao zay tsy natao tanana tsony fa ivatanao mihitsiny. Maty ianao dia nalevina ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo nanomboka teo amin'izay lasa nisy ny temple du Saint-Esprit ary io temple du Saint-Esprit io nangatahanao tamin'ny ray mihitsy mba ho tempoly ny Saint-Esprit zay rehetrarehetra. Asandrato vavakao isory ny fanahy masina nanaiky niditra tao anatin'ilay toerana maloto sy masiso ngasa nahatonga saint de saint ianao satria eo amin'ny lieu saint de saint any afaka mitoetra Andriamanitra. Oh karabayaradabasendrerebe shayaradakatoroba-sanda rindokototso pariarabarakendoroba-sanda. Zao ny teny fanahy masina amintsika tempoliny ianao tempoliny ianao ary raha tempoliny ianao dia azy ianao asokafy ny sofinao masonao ahita ary ahita tokoa ianao satria izy amin'izay ny tantany atolory azy ny fonao. Ozy izy Jesosy anaka atolory any fonao, atolory any Jesosy ny moteranao fa izy ny karakara sy hitondranao any amin'ny destination finale dia any an-danitra any. Raha eo amin'ny anaramerin'i Jesosy misaotra ny amin'ny teny rehetra teto ary dekreteko fa tsisy latsaka izany ary tsisy fiemoran'izany. Efa lasa ny zavatra taloha efa voafafa eloko zay efa sitran'izay efa narovanao indray zay. Enao ny antom-pisinay ho anao ny antom-pisinay ary enao ny eo ambavanay sy saintsainy andro manalina amin'ny anaramerin'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra matoy fahasoavan'Andriamanitra matoy zao anareo mandehana au nom de Jésus. Amen. Bénition eo akaikinao dia tsofo rano izy. Tsofo rano ataovy amin'ny hafa zay tianao atao aminao. Tsofo rano amin'ny zavatra tsy takatry ny sainao izy amin'ny anaran'i Jesosy. Sois béni au nom de Jésus. Torohy fitiavana izy. Torohy fitiavana tiako ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Oh ratarabarabasandara.
itiavo ny olona rehetra surtout ny eo amin'ny Kristy. Va en paix au nom de Jésus. Amen.